Fidiranan'Andriamanitra lehibe izay manandratra ny malahelo. Alleloia! Midira ianareo mpanompon'i Jehova, midira ny anaran'i Jehova. Isaorana anie ny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay. Hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filenteny no derainany ny anaran'i Jehova. Ivavaka isika. Ray malalo any an-danitra, misaotra anao indrindra izahay amin'ity fotoana manokana ity, dia ny sabatanao izany izay natokanay mba hanomponanao sy hiderananao eto amin'ity toerana ity. Enga ny Andriamanitra ny fotoana rehetra izay ho atao eto dia mba ho atrehanao, ka ny fananao masina dia irahanao eto mba hahatonga izany fotoana izany azahoanay rehetra hery, tanjaka, ary indrindra ho fanatanjahana sy fampaherezana ny fanahinay tsirairay avy amin'ny alalan'ny teninao. Dia manatre Jesosy eo fa miaino anao izay, aminaranao nangatanay ny vavaka. Amen. Mahafaly anahy indrindra sy ny fiangonana Adventista Antsonjobe no miarahaba antsika mahatratra izao sabata masina izao. Mino izahay fa vao mitsidika izao fiangonana izao ianao, zao manatrika izao fotoana masina izao ianao dia atsapa sady ny hatsaran'Andriamanitra. Koa dia ny amin'izao sabata izao dia mahafaly anay ary mino fa ny lanitra manontolo dia anatrika izao fotoana izao, ka dia ho feno sady ny fitahian'Andriamanitra, ny fiarovana sady avy amin'Andriamanitra dia ho amintsika tsirairay avy amin'ity sabata ity. Ianao marary any an-tokantrano any, inoana fa hikasika anao Andriamanitra dia hanasitrana anao. Raha ianao kosa nefa tonga eto amin'ity fiangonana ity ankehitriny ka mbola misy koa tsy metimety aminao ao, dia izaho tady ito tsara fa Andriamanitra dia miditra an-tsehatra ka manala ireny olana maro samihafa ireny amin'izao sabata izao. Hitanao tsara fa rehefa tapitra ny sabata dia olom-bavao ianao. Ary ny faniriana amin'ity sabata ity ho antsika tsirairay avy izay manatrika izao sabata izao dia mba ho voasoratra sady any am-boky ny fiainana iny anarantsika. Raha ho avy ny tompo zasy ianao dia samy faly isika satria andrain'Andriamanitra. Koa ingany ity sabata ity dia ho sabata ho feno fitahiana
ho an'ny tokantrano tsirairay avy, ho an'ny ankonina tsirairay avy, ho an'ny isam-batan'olona, na kely ianao na lehibe ianao na ray aman-dreny ianao, eny na ianao vahiny izay sambany tonga eto amin'ity fiangonana ity ary ny amin'ny sosapaty zao dia handray izany fahatsaran'Andriamanitra izany koa dia engany mba hazo fifaliantsika koa dia mirary sabata mahafinaritra ho antsika tsirairay avy. Misaotra tompoko. Manasanao andray ny tenin'Andriamanitra na ny Baiboly ka hanokatra izany ao amin'ny Isaia 4:5-1. Isaia 4:5-1. Rehefa hitanao izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehova, tandremo ny rariny ary manaova ny marina. Fa efa madiva ho tonga ny famonjeko ary efa iseho ny famarinako. Hotoizantsika ny vakiteny ao amin'ny Petera voalohany 4:4-7. Petera voalohany 4:4-7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa atombotra ny farany zavatra rehetra, koa endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Hotahina ny teny asoa antsika tsirairay avy. Amen. Izao dia saiko ianao iaraha ivavaka amiko andohalika. Lidera ny aja ny saotra sy ny voninahitra dia mendrika eo anao raha Andriamanitra tomponay lehibe sy masina indrindra. Asandratra eo anao izany satria mendrika indrindra ianao, Andriamanitra fitiavana ianao, ary ilay mpiaro mpamonjy ilay tsy mandao anay. Misaotra satria manana tombontsoa izahay. Noho ny famindramponao dia velonay na soa matsara izahay.
irina indrindra tompo matsapy izahay fa mpanota avelao ny elokay rehetra sasao madio izahay omeo fo vaovao zay Andriamanitra ary avaozy izay rehetra ta io amin'ny fomba manokana ity mpanomponao izay miara mivavaka ity ary kasio ao ka atsapa manokana ny fanatrehanao atsapa manokana fa no amaivaninao ny olona ny tsiraray avy no amaivaninao ny eta mavesatra ny tsiraray avy raha misy tsy salama Andriamanitra ity mpanomponao ao atokantrano ity izay maheno sy miara mivavaka amin'izao rasy fotoana izao kasio amin'ny fomba manokana mba hiala ny aretina ary ao ka atsapa fanay maivanana eo amin'ny toerana izay misy azy ary amangy azy amin'ny fomba manokana ny enao aoka tompo mba hitondra hery vaovao anay indray ny fanarahanay ny fanatrehanay izao fotoam-bavaka izao satria eo ianao miaraka aminay eo mandrakariva irinay mba ho tafaray amin'ny lanitra izahay ary atsapa fahasambarana fa hitantana anay ianao hatreto mandra-pahatonga anay any an-danitra dia misaotra tompo any amin'ny valim-bavaka izay omenao amin'ny anaranao Jesosy ny hanonanay sy angatanay izany vavaka izany fanompoam-pivavahana ho an'ny ampafolony sy mifanatitra isika izao. Vakitsika ny ao amin'ny ohabolana toko 5 andiny ny voalohany. Vakitsika ny teny aminaran'i Jesosy ny famaliana mora dia mampianina ny fahatezerana mafy fa ny teny marary mahatonga fahasosorana. Nisy mpandraraha iray tena malemy fanahy izy io ka nandeha hamonjy ny toeram-piasany. Rehefa tonga teny an-dalana izy dia vaky ny pneu automobile dia namonjy tobin-tsolika izy. Rehefa tonga teny izy dia nisy fiara izay tsy tokony hipetraka teny amin'ny toerana izay tokony hitoerany dia tsy maintsy nandeha teo aloha an'ilay fiara izy. Rehefa izay dia nivoaka tampoka ilay tompon'ilay fiara tao aorianany ary tezitra be nahita an'ilay rangahy izay teo alohan'ny fiarany. Fa nahoana ny fiaranao nataonao eto aloha eto? Tsy namaly ilay mpandraraha fa nakisa moramora fotsiny ny fiarany ary nitsika izy dia niara-bain'ilay olona. Gaga ilay olona, fa ahoana koa ity rangahy ity? Za tezitra aminy nefa izy tsy tezitra akoriny. Dia nanantona moramora ilay rangahy nanontany azy, hoana tompoko, fa maninona tsy mivalianao? Dia hozy ilay mpandraraha, sady nitsika kristiana ka tsy mamaly ny ratsy ataonao, mpanara-dia an'i Kristy. Ahoana ny fomba nataonao mba nahatonga ny toetranao ho tsara? Nataoko loha laharan'Andriamanitra dia napetraka Andriamanitra tato amiko ny fahandeferana. Isika ihany koa rehefa ataontsika loha laharan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia miova ny fomba fitenitsika, miova ny fiainantsika ary miova ihany koa fitahiana izay azontsika. Ankehitriny ary dia aoka isika rehetra handray an'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainantsika, ka na dia ny ampafolony sy fanatitra ary dia ho maivana amintsika satria Andriamanitra loha laharana eo amin'ny fiainantsika. Amen. Arivavaka isika. Andriamanitra tomponay misaotra no fitahiana izay nomenao anay, misaotra ihany koa ny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ity androany ity. Aoka izay rehetra mba hanao loha laharana anao
eo amin'ny fiainanay, ary omeo toetra izay toetra ho tia namanay ary toetra manana fandeferana. Izany fankatonoanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. misaotra an'Andriamanitra lehibe isika raika izy satria andray afatra manokana amin'ny alalan'ny tantara izay natokana ho antsika ary andray lesona avy amin'ny alalan'izany ihany koa aiza daholo ary ny ankizy rehetra e andeha ary hainy tantara iray isika raika izy mitondra ny lohateny manao hoe manaova ny marina. Nisy tovovavy iray nanao eloka be vava ary nentina tany amin'ny fitsarana. Inona moa raika izy ny eloka be vava izany? Ohatra hoe mivarotra zava-mahadomelina na mamono olona. Ny sazisazy azy raika izy dia ny migahatra mandra-pahafatiny. Nalahelo izy raika izy rehefa naheno an'izany kanefa tsisy olona afaka manampy azy intsony rehefa nalefa tany amin'ny fitsarana andraraha. Na ny fianakaviana sy ireo namany dia samy niarana alahelo taminy avokoa ary rotsaka daholo ny ranomason'izy ireo saingy tsisy fanantenana intsony. Tao amin'ny fitsarana raika izy dia nisy lehilahy tsara fanahy anankiray. Marina sy manetry teny io lehilahy anankiray io.
izy no nijoro hiaro ity tovavy ity. Nataony ny fomba rehetra mba hiarovany an'ity tovavy ity. Nataony nampiasainy ny heriny, nampiasainy ny fananany ka dia afaka madiodio izany tovavy izany rehefa mifanehatra tamin'ilay mpiampangazy. Ary vita izany rehetra izany dia nanantona azy ilay tovavy. Azafady indrindra tompoko fa iza moa ianao raha tsy mahadiso. Dia namaly tamin'ny feo malefaka ilay lehilahy hoe fantatro fameloko ianao fa tsy zakanao izany migadra mandra-pahafaty izany sady tsy mendrika anao izany. Dia afaka ianao ankehitriny dia manaova ny marina. Nandeha ny fotoana rakizy. Ny ampitson'iny dia namerina ny heloka be vava indray ity tovavy ity satria nanantena fa mbola misy ilay lehilahy iny tao amin'ny fitsarana hiaro azy. Kanefa efa tsy mpisolo vava intsony ilay lehilahy. Efa lasa mpitsara izy izao ankehitriny. Rehefa niditra ny toeram-pitsarana izy rakizy dia nitsika sady faly ny teny tamin'ilay lehilahy hoe niverina indray nanandratra ny lohany nefa ilay lehilahy fa efa tsy mpisolo vavanao intsony omaly mpisolo vavanao fa ankehitriny efa mpitsara indray. Ary ny fitsarako tsy maintsy marina ny fitsarako. Kotsan-dranomaso ny tavan'ity tovavy rakizy rehefa nare izany ary namerina nametraka fanontaniana fandroana izy hoe fa iza moa ianao azafady indrindra. Dia namaly ilay lehilahy ary nyteny taminy hoe omaly izao ny mpamonjy anao fa ankehitriny izao dia izao ny mpitsara anao. Izao rakizy no afatra ho antsika amin'ity androany ity. Mety mbola zaza ianao, mety mbola tanora sy matanjaka ianao ankehitriny nefa tsaroa fa ny fotoana dia mahery noho ianao. Ary ny ampitso mbola tsy fantatrao. Mitandremy, miambena ka mivavaha fa tsy fantatrao izay havian'ny fotoana. Fa ho avy ny tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo. Aza mitoky amin'ny herinao, na amin'ny fanananao, na amin'ny fahefana fa izany rehetra izany rakizy dia zava-poana ihany fa ianao irery sy izay nafafinao rehetra tety no hitsarananao indray. Ankehitriny dia Jesosy Kristy rakizy no mpisolo vavantsika ary mpanavitra antsika fa hiverina indray izy hitsara ny velona sy maty ary anomendrariny antsika rehetra. Ho avy Jesosy fa mbola mamindra fo izy ankehitriny matoa mbola tsy tonga izy satria na ny mpanota be indrindra aza dia tsy nibebaka ary voalazany hoe tsy avy antsony marina fa ny mpanota mba hibebaka. Inona rakizy lesona azo tsoahana amin'izany? Andeha andrainy baibolintsika isika ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Isaia 4:15 Isaia 4:15 sy ny ohabolana 2:2-7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny lazain'i Jehovah, tandremo ny rariny ary manaova ny marina fa efa majiva ho tonga ny famonjeko ary efa iseho ny famarinako. Ny ohabolana 2:2-7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy fa Jehovah ne ka hisolo vava azy amin'ny adiny. Inona rakizy no lesona azo tsoahana amin'izany? Voalohany manaova ny marina fa hoentina ho tsaraina ny atao rehetra. Faharoa, manana ny Jesosy Kristy ho mpisolo vavanao eo amin'ny fitsarany lanitra na dia zaza azy ianao. Amen. Hivavaka isika rakizy. Andriamanitro, misaotra anao izahay satria nomenao izany hafatra izandray tamin'ny alalan'iny tantara iny. Mangataka aminao izahay mba ianao mihitsy no hiara-dalana aminay ankizy tsirairay avy amin'ny fiainanay andavanandro. Ampio izay ankizy andresy ny ratsy rehetra manoloana anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no azoko maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Miandrandrano duri Fuai ni funau Va easy tundra Fiai nana vavau Valuni antsuni
Resunitanani walau ni fitavani Mandunduna wampuna Izmifu na wasimana Kavali Rasani Laifitavani nufidi dia mbola mamerina ny fiarabana ho antsika mpanaraka ny ty fandarana amin'ny televizion ho ACCT. Tonga eo amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Koa amin'ny aloha izany dia andeha hivavaka fo isika. Raha eo ankehitriny andre ny feonao izahay. Mitenena Jesosy eo amin'ny alalan'ny mpanomponao. Ary eo ko fitaovana fotsiny ihany ny tenako fa ianao mihitsy no hiteny mandritra izany fotoana rehetra izany. Tonona sangatana amina ran'Jesosy ny vavaka. Amen. Ny vakiteny fototra izay iangatsika amin'ity maraina ity dia ilay vakiteny izay novakiana tao amin'ny Petera 2:7
ny andininy fafito hiteo mivako to zao zay teny zao hoe fahatombotra ny farany zavatra rehetra koa endre ka mahonona tena amin'ny fivavahana. Andro mampivaraontsana sy mampitebiteby ary mahadisy fanantenana ny maro izao vanim-potoana iainantsika izao. Anika be deaibe no lasa manao foana, be deaibe no miaimitra amin'ny finoana, be deaibe no manao ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny vaky teny teo dia azontsika zaraina roa mazava tsara, dia ny hoe antomotra ny farany zavatra rehetra, ary ny manaraka an'izay dia ozy hoe koa endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Fa nahoana moa ny Baiboly no miteny hoe fahatombotra ny farany zavatra rehetra. Ao amin'ny soratra masina dia misy toko izay ny fampiresahany Jesosy tamin'ny mpianany. Nanantona Jesosy ny mpianany re mandeha hoe Jesosy faroviana tokoa moa no atongavan'izany fotoana izany dia ny fataperany izao tontolo izao. Dia namaly Jesosy nanao hoe na ny zanaka aza dia tsy malala ny ora tena hataperany izany izao tontolo izao izany, fa ny any azo atao dia ny famantarana. Ary ny famantarana no meny Jesosy an'ireo mpianatra ireo. Ary raha mijery sika ao amin'ny bokin'ny Lioka, milaza zany ihany koa ny Matitiko 7:20 fa bokin'ny Lioka no hojerevantsika amin'ny ity maraina ity, ahitantsika n'ireo toko sy andininy vitsivitsy maneho ireo famantarana izay no lazan'i Jesosy mialoha ny farana n'izao tontolo izao. Lioka 7:20, andininy 10 sy ny 20 dia misy izao vaky teny izao: fa isy firenena hitsangana hamely firenena, ary isy fanjakana hamely fanjakana, ary isy horohorontany lehibe ary mosary sy aretimandringana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Ireo dia zavatra efa nisy, ary efa hitan'ny masontsika sy na raha na nyrenesa ny sofintsika, ny firenena izay miady efa nisy foana zany hatramin'izay. Fa ny fisehoany zany dia miamatanjaka ary miaratsiratsy kokoa hatrany, ary mahatonga ny fampitena manandanja kokoa amin'izao andro farany izao. Isy fanjakana hamely fanjakana, isy horohorontany lehibe. Zany horohorontany zany amin'izao andro tsika izao dia naindraizy miseho amin'ny alalan'ny miseho amin'ny alalan'ny tsunami, izay hitantsika fa tena mandripaka olona maro tokoa any amin'ireny faritra atsinanana ireny. Ao ihany koa ny mosary izay raha ny statistika no arahana dia eo amin'ny 80% n'izao tontolo izao, ny mponina eto amin'izao tontolo izao dia saika hiarana zany tsy fanjary-tsakafo izany avokoa. Ao ihany koa ny areti-mandringana izay arahantsika ary efa ny ainatsika tao anatin'ny fotoana vitsivitsy izay taona lasa maromaro vitsivitsy, dia ny ohatra ny Covid-19 izay nahafatersana olona tena maro dia maro tokoa. Ary ny teny farany eto dia milaza hoe zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Jereo ny zava-misy iainantsika ankehitriny, fa misy reny afo tsy fatabeviana reny izay mandoro ny tanàna, mandoro ny ala, ary mahatonga tahotra, mahatonga tebiteby, mahatonga orohorolalina eo amin'ny fiainantsika olombelona izany zavatra izany. Raha mamaky sika eo amin'ny toko 20 ihany, 15 sy tapany faharoa sy ny 19 dia hoy ny vaky teny hoe: ary ety ambonin'ny tany dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany, ka horeraka ny fon'ny olona noho ny fatahorana sy ny fiandrasan'izay zavatra ho tonga ety ambonin'ny tany.
zany tokoa ny zavatra iainantsika maneo izany fifakaiky ny farany ary raha tamin'ny andron'ny apôstôly Petera no nyteny izy fa atombotra amin'ny farany zavatra rehetra amin'ny androntsika kehitriny kosa dia ambivotra kely sisa dia hifarana ny zavatra rehetra ary manoloana izany indrindra amin'ny tapany faharoa tamin'ilay vakiteny teo vakiteny fototra izay nosoratan'ny Petera dia miteny izy hoe koa endre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana ny any vahaolana zany afa-tsika miala am'ireny zavatra mampitebiteby sy tahotra sy orooro isan-karazany reny ny fanaovana ny tsy mety sy ny sisa rehetra dia tsisy afa-tsy ny fahendrena moa dia tsinona akory fa ny fahaizana mandanjalanja ary indrindra ozy hoe eto amin'ny soratra masina ozy hoe endre ka mahonoana tena ny fahonoana tena zany izay ny tena fahendrena lehibe indrindra ataona ny soratra masina antsika endre ka mahonoana tena amin'ny fivavahana raha amin'le lioka toko faraka am'roapolo andimy fefatra amin'ny telopolo sy fahinana amin'ny telopolo teo moa dia ozy ny soratra masina hoe ary mitandrema fandraony fonareo vesara ny vokatra ny fisotro-toka sy ny famamona ary ny fiahina izao fiainana izao ka ho avy tampoka aminareo takan'ny fandrika izany andro zany fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ty ambonin'ny tany rehetra zany fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba haheranareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anoloan'ny zanak'olona ny fahendrena dia ny fahonoana tena amin'ny fivavahana ary izay no ahafahana mandositra ary ny vavaka na ny fivavahana dia tsy inona koa fa fitambarana zavatra anankitelo no mahaforona zany hoe fivavahana izany voalohany indrindra dia ny resaka hifanaovanao amin'Andriamanitra resaka hifanaovanao amin'Andriamanitra ary efa miresaka amin'Andriamanitra ianao Andriamanitra kosa mamaly anao ary ny famalian'Andriamanitra dia tsy inona akory fa ny fanomezany antsika ny tenin'Andriamanitra ary ny tapany fahatelo amin'izany fivavahana zany dia ny fanaovantsika izay asain'Andriamanitra ataontsika na ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra noho izany misy zavatra mila andosirana zany raha araka ny teny teo mila mandositra tsika ina moa le andosirana ny faharatsiana ny aya ny tebiteby ny tahotra ny orooro izany rehetrarehetra zany no mila andosirantsika amin'ny alalan'iny amin'ny alalan'ny fivavahana ary ny fivavahana ozy dia mitondra hery ho antsika isam-batan'olona ka araka ny ao amin'ny Koritiana voalohany toko fasivy andin'ny faefatra am'roapolo ka hatramin'ny fafito am'roapolo dia miampitahin'ny Paoly apôstôly amin'ny resaka azakazaka masina azakazaka ara-panahy izany fahonoana tena sy fiambenana amin'ny alalan'ny vavaka izany izay tsy fantatrinareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa nefa iray hany no mahazo ny loka miazakazaha toy izany mba azahoanao ary mipiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady ny satro-boninahitra mety ho loha ihany fa isika kosa ny tsy mety loha ry havana mila miazakazaka isika miazakazaka ara-panahy izay ataontsika dia ny fivavahana io ny fivavahana izay averiko ihany resaka ifanaovanao amin'Andriamanitra fienoanao ny teniny ary fanaovanao izay lazainy tenin'Andriamanitra noho izany dia manentana antsika rehetra amin'ny fiainantsika hoy ny mpanoratra anankiray hoe ny fivavahana dia toy ny resaka atao amin'ny sakaiza tiana indrindra iza moa ny sakaizantsika tsy Andriamanitra fa tokony hanana fahazotoana tokony hanana fitiavana iresaka amin'Andriamanitra mandrakariva isika ary rehefa miresaka amintsika dia omeny antsika ny teniny ary omeny antsika ny fanahy masina izany tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina izany no mibetsika ao am-potsika
ka afantarantsika ny feon'Andriamanitra. Ary rehefa fantatritsika ny feon'Andriamanitra dia dodina isika hanao izay lazainy amintsika, handray ny baiko izay omeny antsika. Ry havana, eto am-pamaranana dia miantso antsika rehetra mba hanao azakazaka masina isika ary hiala ka handositra ny zavatsarotra sy ny zavatra manahirina rehetra mety ho aretina izany, mety isy any amin'ny tokantrano any marary. Milaza aminao ankehitriny mankanesy eo amin'i Jesosy fa anasitrana anao izy. Ary ny modelitsika indrindra eo amin'izany azakazaka masina izany dia tsy akory fa Jesosy Kristy. Jesosy Kristy mantsy dia izao, raha vao mifoha maraina izy dia lasa izy mankany amin'ny tendrombohitra, any amin'ny efitra any. Mifoha maraina alina koa izy misoratra masina ka mandeha mivavaka ny an-tany foana. Ary lasa izy mandeha manao ny asa ataony dia ny asa izay asan'ny Andriamanitra ataony mandritra ny tontolo andro. Ao anatin'izany toriteny, anisan'izany ny asa soa, anisan'izany ny fanaovan-tsoa sy ny fanasitrana ny isan-karazany. Rehefa tonga indray ny hariva dia lasa indray izy miakatra ny an-tendrombohitra dia mivavaka indray amin'Andriamanitra. Ary mazoto mandinika ny tenin'Andriamanitra izy any an-tany foana, tsy mivavaka foana no ataon'i Jesosy fa mazoto mandinika ny tenin'Andriamanitra izy. Ary rehefa avy eo izy dia lasa manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Jaonina faharoa, Jaonina voalohany, toko 2:4 hoe izay rehetra milaza fa mitoetra amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehana Jesosy ihany koa. Fanindriko dia mba afaka handositra ny zavatsarotra rehetra eto isika ary azakazaka isika ka hahazo ny loka izay napetraka Andriamanitra eo anoloantsika dia ny fiainana mandrakizay izany. Andriamanitra ny hita sy ombantsika amin'izany hafatra izany ka mba hahazo hery isika, tsy ho kivy isika eo amin'ny fiainana izay lalovantsika fa afaka handositra ny zavatra sarotra rehetra sy ny zavatra manahirana sy ny faharatsiana rehetra isika satria manana ny modely tsara indrindritsika dia Jesosy Kristy. Amen. Soranay ianao fa nanome afatra sarobidy ho anay ianao tamin'ny alalan'ny teninao tamin'ity maraina ity. Nampahafantaranao anay amin'ireo zavatsarotra miseho sy manahirana eto ambonin'ny tany izay lalovanay fa hatombotra ny faran'ny zavatra rehetra. Ary efa ho avy ianao tsy hoe ela intsony ka handrava izany faratsiana sy zavatsarotra, zavatra manahirana rehetra izany ary ho avy handrahinay ho any aminao dia any amin'ilay fiainana mandrakizay izay tsy misy alahelo na fitarainana fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Mampianatra anay ianao fa aoka izay ahony tena hiambina isan'andro sy n'andro amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fandiniana ny teninao, ireo teny fikasanao rehetra dia aoka izay mba hitoky amin'izany ary indrindra tianao raha mba hanatanteraka izay rehetra baikonao izay eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Dia ny fananao masina no hampianatra izany eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Mangataka manokana ho an'izay rehetra sahirana amin'izao fiainana izao mba ianao tompo ny hikasika ny tsirairay avy amin'izy ireny. Raha marary dia hokasianao ho sitrana izy ireny, raha kivy dia apitraka izy mba hijery anao Jesosy ary handray ireo teny fikasana ny amin'ny fiainana mandrakizay tsy misy faharatsiana intsony izay efa-piomaninao homaninao ho an'izay rehetra tianao. Ankehitriny Andriamanitra dia ametraka ny tsodrano ho an'izay rehetra manaraka izao fandarana izao ny tenako ka ho tononina amin'ny anaran'i Jesosy izany tsodrano izany. Hitahinao ny Jehovah ka hiaro anao
ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. Raiso ny fiadanana. Amen.